Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny herin'ny filazantsara, ny herin'ny filazantsara, zany no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'i Timoty, toko voalohany, ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny herin'ny filazantsara. Rehefa mamaky ity mofinaina ity isika ry havako, dia mahita fa maro lafy ny herin'io filazantsara na vaovao mahafaly io. Miantraika amintsika isam-batan'olona ny herin'ny filazantsara, lay filazantsara manova, lay filazantsara mampahery, lay filazantsara momba, lay filazantsara misedra zavatsarotra ka mahatonga antsika ho afaka hiatrika zava-manahirana samihafa. Rehefa mamaky isika manomboka amin'ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo izay mofinainantsika anio, dia hitantsika eo fa andininy isaky ny andininy dia tazantsika eo ny herin'izany filazantsara na vaovao mahafaly izany. Eo ohatra ny lazana eo amin'ny andininy fahafito fa tsy nomen'Andriamanitra fanaosy ianao fa fanahy mahery. Lay filazantsara mampahery, lay filazantsara anananao hery tsy hay tohaina andresena ny herin'ny ratsy sy ny hery mamitaka ary ny hery izay manangoly amin'izao fiainana ankehitriny izao. Ampaherezina manokana Timoty zanaka amin'ny finoana mba havita hitory filazantsara ary hijoro amin'izany satria tsy nomen'Andriamanitra fanahosa izy fa fanahy mahery. Io fanahy mahery io no azahoana mijoro mandrakariva amin'ny mampanompon'Andriamanitra, amin'ny mampitory filazantsara ary hitenenan'ny apôstôly Paoly mihitsy ery amin'ny andininy faraka ambin'ny folo hoe ny amin'ny filazantsara io no nanendrena aho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ny apôstôly Paoly no mijoro dia noho ny fanovan'ilay filazantsara. Ny apôstôly Paoly no mitory filazantsara mitety tany sy firenena dia noho ny herin'ilay filazantsara. Ary na dia ambara aza fa mbola tanora fanahy Timoty, dia heverina fa hahavita be amin'ny fitoriana filazantsara izy satria ny herin'ny filazantsara no momba azy. Tsy fanahosa no nomena azy fa ilay fanahy mahery no azahoany mitory ny filazantsara. Rehefa tohizantsika ny andininy fahavalo dia mahita isika fa mbola ny herin'ny filazantsara io no azahoana manohitra ny fahoriana, misedra fahoriana sy miatrika ny zavatsarotra samihafa izay manoloana ny mpanompon'Andriamanitra. Hoy ny voalaza manao hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na ampifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara. Aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara. Ary milaza tena ny apôstôly Paoly raha milaza fa mbola io filazantsara io koa nefa nizakan'ny fahoriana tsy roa aman-tany. Ary tenenany amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe ary noho izany koa noho io filazantsara io no hiaretako izao zavatra izao. Filazantsara hiatrehana zavatsarotra, filazantsara hazakana fahoriana, filazantsara
mampiatrika ny mpino ny toe-javatra marary izay lalovany. Amin'ny andininy fahasivy dia ambara fa io filazantsara io no nifidy, ny herin'io filazantsara io no manefy, io filazantsara io no nanao azy eo amin'io andraikitra masina io, izay namonjy atsika sy niantso atsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena atsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Ny filazantsara no mifidy ny mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny zara fanontona samihafa, ary mbola tenenin'ny apôstôly Paoly fa io no nanendry azy ho amin'izao andraikitra masina izao. Na tohina toe-javatra izay natrehan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny lasany, na tohina tantarany ny amin'ny lasany sy ny fiaviany sy izay rehetra mety ho fahalemeny, dia ny hery ny filazantsara io no manova ka natonga azy hanana hery ka azo sokajiana ho isan'ny mpitory filazantsara. Ry havako malala ao amin'ny tompo, hery manova ny hery ny filazantsara, manova manaisitra izay mitoetra any amin'ny maizina mba ho amin'ny mazava lehibe, manova ka manala izay mitoetra amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana, manova izay mitoetra tao amin'ny fahalemena sy manam-pahalemena mba hanana hery, eny tsy fanahosa fa fanamahery. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy takatry ny saina ary tsy azo ny saina visavisaina ny halehibe sy hadirin'ilay hery filazantsara, manova ny tontolo-piainantsika, manova ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Ho antsika FJKM manana tombony manokana amin'ny samy kristianina maneran'izao tontolo izao, raha nanangana ny vina manao hoe vonintozy filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara manova tantara, dia ambara araka izany fa ny herin'io filazantsara io no isandrahaka hanaparika ny finoana manerana amin'izao tontolo izao, manerana any Madagasikara, hamonto any Madagasikara. Ambara fa ny herin'io filazantsara io no hanova ny fon'ny olona izay mitoetra amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ary tsy gaga sika raha isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona andavanandro, any amin'ny fiakaran'ny vidin'ny PPN, ny herin'ny filazantsara. Indray manko izany avahantsika filazantsara zany any am-piangonana rehefa alahady, fa tena miditra any amin'ny fiainana andavanandro ny olona mihitsy ny herin'ny filazantsara rehefa tena resy lahatra isika handray ny filazantsara maro. Raha mitenitsika ry havaka ety am-pamaranana hoe filazantsara, ny herin'ny filazantsara, ny hery manova dia ilay herin'ny Jesosy Kristy, ilay maty, nitsangana tamin'ny maty, ilay herin'ny Kristy izay efa nandalo ny azo fijaliana, ka izay rehetra mandalo ny lalan'ny azo fijaliana, ny fahorim-piainana sy ny fahorian'ny azo fijaliana ary ny fanekena ho faty mba hiara-belona aminy, dia miova ny tontolo-piainana, miova ny momba azy manontolo. Ataovy ary ry havako izay sy ny vokatra hita maso eo amin'ny fiainanao, vokatry ny herin'ny filazantsara. Ataovy hitanao mivaingana eo amin'ny fiainanao ny fiovana ateraky ny filazantsara mba tsy ho toy ny omaly ny androaninao kanefa tsy ho toy ny ranom-pitso rahateo. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako.
Isaoranay ny anaranao be fiantra sy be indrafory Andriamanitra rainay izay ny an-danitro. Le Andriamanitra efa tia anay hatramin'ny voalohany ka manova ny tontolom-piainanay izay mbola mitoetra amin'ny aloko fahafatesana ao amin'ny fiainana, ireo izay ao anatin'ny aloko ny aizina mangitsikitsika ny fahaverezana sy ny fahotana ho amin'ny fiainana dia fiainana mandrakizay. Misaotra anao Tompo noho ny amin'ny safidinao Andriamanitra hanaiky hamonjy izao tontolo izao ka tonga anay hanana anjara amin'izany. Fa indro ankehitriny apetrakay ampelantananao Jesoa ny momba anay rehetra, ny hoavinay, mivavaka izay ho an'ny andavanandrom-piainanay, ny asanay, ny raharahanay, ny fivelomanay, ny fiarinay, ny fitadiavanay. Apetrakay eo ampelantananao Jesoa zany, aza velanao hanapanahiana loatra izahay ny raha ho manadino ny fanarahana anao. Dia matoko manana anao zahay ry Andriamanitray, amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.